Anatin'ny baolina kitra ihany ny resaka momba ny kluban'ny Knaps itsika izay somarina be resaka ny tontolon'ny baolina kitra tao ao kanefa dia nisy ary ny fanaovam-beloma sy fitsofandrano ireo mpilalao mirahalahy izay Jimmy Simoury sy Rinjala moa zany izay andeha ilaravinahitra any ivelan'ny Madagasikara. Tamin'ny fomba ofisialy no nitsofan'ny fianakaviam-ben'ny Knaps ireto mpilalao ireto izay andeha hisedra lalao hafa indray. Ny 7 Mey teo no nanaingana andeha niatrika fitsapana any amin'ny club Suisse Roux dia ny Grasshopper de Zurich sy ny FC Sion i Rinjala. Eo ampiandrasana ny taratasy afahana mandeha mila ravinahitra any amin'ny club ny AS Capricorne La Réunion kosa i Jimmy Simoury. Ireo vaovao rogoavana ireo no nambaran'ny club ny Knaps Sport taranja baolina kitra tamin'ny fionany tamin'ny mpanao gazety ny alarobia tolakandro teo amin'ny ivitoeran'izy ireo tetsy Apeflo. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nitsofan'ny filotale generalin'ny Knaps ary Zaka Arabekoto Raoul sy ny fianakaviam-ben'ny Knaps Sarano azo rola ireto. Nilaza moa ny tena ny fambola misokatra ho an'izy rola ireto ny varavaran'ny Knaps Sport raha toa ka misy ny tsy mahatamana azy ireo any an-tanin'olona any. Mbola nanamafy ny tenany fa nahafen'ny sotoavan'ny ekipa izy rola ireto dia ny fanajana, fanarahan-dalàna ary ny fahazahoana vokatra tsara. Izany no nahatonga azy lasa nandeha nila ravinahitra any ivelany tahaka izao. Nanara ohatra ihany koa ny larana voalohany amin'ny Knaps Sport nitondra fanazavana mahakasika ny resabe nandeha tato ato mahakasika ireo mpilalao tao amin'ny Knaps Sport teo aloha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Tokony hisy hatrano izy ny fampiresahana amin'ny mazanaka sy ray aman-dreny. Zany anefa dia ao anatin'ny fifanajana sy ny lalàna amin'ny feny club. Mahakasika ny sazy navoaka n'ity ekipa ity ho an'ny Njiva indray dia nilaza izy ireo fa tafiditra ao anatin'ny fananarana ny zanaka taizana ny fanasaziana azy. Manoloana izao fandehanan'izy ireo lahy andeha ila ravinahitra ny ivelan'izao moa dia fantatra fa mpilalao maromaro no manazatra tena sy tsapaina ao amin'ny ekipan'ny Knaps Sport amin'izao fotoana izao. Zany natao ihany izy ireo dia ny hanatrarana ny fanamby hibatany amboara rehetra izay misy sy hita amin'ny maso amin'ity tompilalaovana 12 sy 2 arivo ity.